Naneo ny fanohanan'izy ireo ny profesora Alain Tendrazanarivelo moa tamin'ity androany ity ireo mpikambana eo anivon'ny filan-kevitra ambony tetezamita tetsy soavy masoandro fa ankoatran'izay dia manana ny ambarany ihany koa ny mpisolo vava ny professeur Tendrazanarivelo manoloana izao raha izao dia ny maître radio Narson Santana Valina moa izany arahantsika enjinjiny. Fiantsina io no ilazandreo mpikambana ao amin'ny filan-kevitra ambony tetezamita mpikambana ihany koa anatin'ny komity fanao fanadihadiana ao anivon'ny CST amikasika ny fampiantsoana amin'ny birao mahaleo tena amin'ny sanany ady amin'ny kolikoly na ny Bianco ny professeur Tendrazanarivelo Alain. Nisy tokoa ny valandresako amin'ny mpanao gazety izay nahafahan'izy ireo nanao ny heviny sy nitondra ny fanohanany anty olo manakazy tio arivo io tetsy amin'ny fonenany etsy soavy masoandro. Mitohy ny asan'ireo mpikambana ao amin'ny vomiera mpanao fanadihadiana adidy amanandraikitra nakin'ny androm-panjakana feno eto amin'ny firenena io mitohy ny asan'ny commission d'enquête parlementaire satria zay dia mahatsapa fa ireo olona zay mahatsapa tena mahatsiaro otrany mety voatontohina amin'izany fanadihadiana izany io mitady irika anariana ny rano maloto any amin'ny olo-pirenena. Fantatra nandritra ny fotoana ihany koa fa nampiantson'ny Bianco indray ny professeur Tendrazanarivelo io maran'io araka nambarany mpisolo vavany maître radio Narson Santana Valina dia voahitsakitsaka tanteraka ny satany olona rovany amin'ny maha olo manakazy azy amin'izao raha zao. Dia tournant de déni public ao nanodikodina volam-panjakana rehefa fantana nefa izay zavatra izay satria manana sy mahafantatra ihany izy ny zony amin'ny vice prime ministre anazy mikasika ny fahasalamam-bahoaka satria le zavatra an'sio dia lazaina fa tany amin'ny fotoana ny asiany amin'ny vice prime ministre anazy dia ozy izy hoe za manany mahaizana eo anatrehan'ny lalàna za tsy afaka maly fa ity Bianco ty dia tsy manana andraikitra velively tandrify amin'izany vice prime ministre anazy zany zay zany no azonao manina anazy. Ety nilazana amin'izay zavatra zany dia zao nahoana na inona voalazany lalam-panondrenana voalazany code de procédure pénale ihany koa fa amin'ny andraikitra zay tazomina tamin'ny fotoanandro na vice prime ministre anazy raha sanatria ka misy fanenjehany na io zany na mitombona tsy mitombona dia tsy maintsy ny haute cour de justice ihany no afaka manenjika anazy. Fanararotana fisandohana andraikitra sy fanodikodonam-bolam-panjakana ireo no anenjehan'ny Bianco ny professeur Tendrazanarivelo Alain amin'izao fotoana zao araka ny nambaran'ny mpisolo vava azy.